Aleluia, aleluia. Faly miara-panareo eran-tany izay menada anio sabata fahavalo ny volana novambra 2025. Ry hava-manalo amin'ny tompo anio dia andro fandraisana ny fanasan'ny tompo izany eto ka ho anao izay handray ny fanasan'ny tompo eto dia efa matoky aho fa niomana ianao. Ary havana alohan'ny handraisana ny fanasan'ny tompo dia vavaka aloha isika dia avy eo isika handray ten'Andriamanitra hibebahana hibebaka isika. Tsy hoe kory rehefa handray fanasan'ny tompo ihany vao hibebaka fa mila mibebaka foana isika dia aorian'izay dia angataka ny fanahy masina isika rehefa avy mandroaka devoly dia omeko ny sokerika ny fanasan'ny tompo amin'ny fandaniana izay dia izy ihany koa no ampaherenao hiteny aminao raha ohatra ka andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Angataka amin'ny tompo aloha tsika angataka aminy hanatrika antsika satria mila tsika ny fanatrehan'i Jesosy.
mila tsika ny fanatrea ny fanay masina ka oka ianao hanandratra ny toerana misy anao any antsovy ny tompo aoka tena hoe hiomana mihitsy ianao hibebaka andreny ten'andriamanitra rehefa avy eo dia antso ny tompontsika mba hanatrika izao fotoana izao mba ny tompo any hoe hiasa amintsika tsiraray avy ny fanany hoe hiasa amintsika tsiraray araka ny hirateo mangataka ny fanay masina tsika midina zay ny hirateo ka mangatantsika mihitsy ny fanayn'ny tompo ampifoantsika tsiraray avy mba tena atafiditra atsika any an-danitra mba handokatra ny masom-panahintsika tsiraray avy hivavaka atsika tompo. Jesosy tompo makasihitra ka feno anao misaotra Jesosy satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no ahafanay nivory toy izao Jesosy ahafanay ny hery avy aminao satria Jesosy tsisy mahay manatona anao raha tsy efa nitao amin'ny irainao izay any an-danitra tenao izany Jesosy ka ianao tompo dia miandry anay zanakao ka indreto izay Jesosy nitao amin'ny iray anatona anao Jesosy ka miantso anao izay tompo malala amin'izao andro alina mangina izao oka ianao tompo hanatrika anay tsiraray avy oka ianao tompo hanova anay tsiraray avy oka ianao tompo hiteny aminay tsiraray avy Jesosy satria ianao Andriamanitra lehibe indrindra ho avy ianao Jesosy ka mangataka ny fanatrehanao mendrika deraina ianao mendrika kalazaina ianao satria ianao ilay masina Jesosy ianao ilay Andriamanitra ianao ilay fanay masina ka midera mankalaza anao izay ka hatreo tompo izao fotoana izao oka ny fanay masinao no hanokatra ny masom-pananay tsiraray avy ka tena ary izay teny avy aminao tena hiova izay tompo ary tena hibebaka izay tsiraray avy ka makasitraka anao fanay masina makasitraka anao ray malala oka ianao hiditra an-tsehatra tompo fanay masina oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy satria milanao izay tompo malala ny voninahitra dia ho anao irery ihany misaotra Jesosy aleloia amen amen amen. Ny ten'Andriamanitra izay hoentintsika amin'ny fibebahana izany dia momba ny amin'ny hoe ho avy Jesosy hitsara amen hiavy manazava doza ny zavatra ho avy ianao ho avy tsara ny tompo ho avy tsara ny tompo tsika indraindray mieritreritra zanak'olombelona hoe Andriamanitra tsara fanahy Jesosy tsara fanahy azo atao avokoa zavatra rehetra milamindamina ny fiainana tsy tompo mila tsika tena mitandrina satria ho avy tsara ny tany ny tompo Andriamanitra ho avy tsara ny tany izy ao bokin'ny Isaia no raisitsika Isaia 2 tsy ho vakintsika manontolo izany dia ao amin'ny salamo misy verse kely fotsiny raisiko amin'ny salamo mifandray amin'ilay bokin'ny Isaia Isaia 2 ho vakintsika ny 1:10 ka hatramin'ny 12 dia ho vakintsika tonga dia midintsika ery amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 12 fekindray mpandeha Isaia 2 1:10 ka hatramin'ny 12 dia tonga dia midintsika 7:10 ka hatramin'ny 12 io izany no vakintsika dia rehefa avy eo raisitsika ny amin'ny salamo 9:90 andininy 9:70 salamo 9:90 andininy 9:70 izay ny amin'ny salamo fa eto amin'ny Isaia 2 1:10 ka hatramin'ny 12 fekindray mpandeha dia amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 12 io no raisitsika izany dia vakiko ny teny raha Jesosy tompony amin'ny fitsarany tompo izany fantatsika tsara hoe olona manao ahoana moa no tsarainy olona manao ahoana no tsarainy izany andao aloha vakintsika aloha satria tsapako eto mpahafantariny fanahy masina ny ety amin'ny salamo aloha ao amin'ny salamo 9:70 iny aloha izany ny sain'ny fanahy masina ambara eto vakiana eto 9:9 ka hatramin'ny 7 dia aveo tsika mandray aloha amin'ny Isaia salamo 9:70 1:9 ka hatramin'ny 7 io ten'Andriamanitra io tsy ho vakiako manontolo ilay izy fa manambara izany ny amin'ny hoe mira firam-baovao ho an'ny tompo izany hoe mira mankalaza ny tompo mankalaza an'Andriamanitra izany amin'ny fahagagana izay nataony dia satria lehibe izany ny famindram-pony dia noho izany ten'Andriamanitra izany teny izany dia vakintsika ny 9:9 sy 7 na raha Jesosy tompo eo amin'ny salamo io aoka ite-tanana ny rika aoka hiara-mioby amin'ny kihoa ny tendrombohitra eo anatrehan'ny tompo fa avy tsara ny tany izy hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fanitsiana
Zany. Amen. Ho avy ny tompo itsara ny tany. Ho avy izy itsara ny tany ary amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamarinana tompo. Ary koa amin'ny fahintsiana. Amen. Tena hoe mila tsika zany ny fahamarinana sy ny fahintsiana hibebaka atsika rehefa avy eo. Hibebaka atsika rehefa avy eo. Raha ohatra ka misy fotoana ianao dia miangavy mihitsy hamaky an'io Salamo 8:30 satria eo amin'ny andininy voalohany ho raisiko kely ihany dia andininy faharoa. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teny. Miraha firam-baovao ho an'ny tompo fa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjeny. Ny tompo nampafantatra ny famonjeny teo imason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinana. Amen. Ry havana, isika dia tahaka ny jentilisa. Teo imasontsika zany, tompo efa mahafantatra zao fa fantatsika tsara fa misy Jesosy. Aleloia. Tsy afa-miala atsika tompo. Tsy afa-miala atsika satria mazava be ten'Andriamanitra hoe ny tompo nampafantatra andininy faharoa, ny tompo nampafantatra ny famonjeny teo imason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinana. Amen. Mandainga izay olona milaza hoe tsy mahafantatra ny fahamarinana. Fa raha mbola manao ratsy isika dia indraindray misy tena hoe fanahina atao ilay ratsy atao. Eto zany dia tsisy afa-miala rehefa ho avy Jesosy hitsara araka ny amin'ny andininy 7 hoe veriko kely indray mpandeha hoe anaran'i Jesosy Tompo, eo anatrehan'ny tompo fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahintsiana. Amen. Ho avy hitsara Jesosy, ho avy hitsara izy tompo. Tsisy afa-miala isika. Ataontsika ao amin'ny Isaia amin'izay. Isaia 2:2 andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:20, dia andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eto ny titra eo amin'ny andininy 9 atao baiboliko misy titra eo, dia ny titra atao baiboliko hoe ny andro ny tompo, andro fitsarana. Amen. Zay ny titra. Andro fitsarana ny andro ny tompo. Andiny 1:10. Ny fiandranandrana ny maso ny zanak'olombelona dia ahetra, ary ny fiavonavonan'ny olona dia atao mitanondra. Fa ny tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Satria misy andro n'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, hitsarana izay mpiavonavona sy mpirehareha rehetra, mba amin'izay misandratra rehetra ka hanetrena ireny. Andiny 7:10. Atao mitanondrika ny fireharehan'ny zanak'olombelona, ary ny fiavonavonan'ny olona dia ahetra. Fa ny tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Ny Andriamanitra tsy izy dia ho foana avokoa, hiditra any amin'ny zohy ao amin'ny lavabato sy any amin'ny lavaka feno vovoka ny olona, no nitahotra ny tompo sy ny voninahitry ny fahalebiazana rehefa mitsangana hampiororo ny tany izy. Amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny ramanavy ny Andriamanitra volafotsiny sy ny Andriamanitra volamenany izay nataony hankohofany eo anatrehany. Hiditra amin'ny trehatra amin'ny vatolampy sy any antsefatsefaky ny aram-bato izy, no nitahotra ny tompo sy ny voninahitry ny fahalebiazana rehefa mitsangana hampiororo ny tany izy. Mitsahary fa aza mitoky amin'ny olombelona, fofinaina ihany no eo ambavorony, koa azo inona moa izy. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia misy karazana zavatra maro ao. Raha ohatra ny haino tsara ianao misy karazana zavatra maro ato amin'ny teny teo io hibebahantsika izany. Tsy haiko hoe inona amin'ireo no tsapanao amin'ny tenanao. Inona amin'ireo? Eto ny tompo dia mampafantatra antsika sahady ny amin'ny zavatra tokony hibebahantsika satria ho avy izy hitsara. Eto dia mazava be mihitsy hoe misy toetra maro aseho ten'Andriamanitra eto, tsy maintsy hovantsika zany, mila tsika miala amin'izany satria ho avy hitsara Jesosy, ho avy hitsara izy. Mazava be ny teny eto. Eto zany amin'ny 1:10 dia manambara hoe ny fiandranandrana ny maso zanak'olombelona dia ahetra.
ny fijerintsika io tompo miala tsiny aminao izay jamba ny fijerintsika io miandranandrana masontsika tsika olombelona rehetra mihitsy ny ambara eto tsisy afa-miala io masontsika miandranandrana io dia ahetry ny tompo io mibebaka ho an'ny masontsika rehefa avy eo mila mibebaka tsika ho an-tenantsika satria ho avy ny tompo tena andinina dia mbola toy ny andiny farakambiny folana dia manambara hoe ary ny fiavonavonan'ny olona dia atao mitanotrika fa ny tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany ry havana maro ny manana fijery miavona maro mbola mangarongaro maro mbola mianjonanjona ry havana raha mbola manao izany ianao dia ny bebato miala amin'izany fatsekeny tompo izany satria araka ny teny andininy farakambiny folo eo aloha hoe ny fiandranandrana ny maso ny zanak'olombelona dia ahetry ho ahetin'Andriamanitra mihitsy ilay tompo ho ahetry ilay zava-dozany ny zavatra iseho zavatra ho avy tompo zava-doza tsy afaka andamindamina mihitsy izay menadà eto hoe milamina be fiainantsika ho avy tsy atompo izay tsy hitarika olona akory hoe ampifalifaly olombelona tsy atompo ny lanitra no ambaranay aminareo ary fampitandremany tompo no ambaranay aminareo eto foana rehefa manambara izahay fa tsy afaka izay anao izay afalifaly ny fony zanak'olombelona nanao koa falifaly ny fonay mba hoe ino olona bebe tsy atompo na olona ray fotsiny ary manaraka eto dia efa mahafaly anay izany da tena hoe miorina tsara ilay olona satria Jesosy no anavotra ny fanahy izay fitaovana fotsiny ihany fa tsy amboarimboarina ny any an-danitra ry havana rehefa hibebaka tena beba marina tokoa satria ho anao lelay izy fa tsy ho ahy na ho an'ny zokerika fa ho anao rehefa mibebaka dia ho ahy rehefa mibebaka zokerika dia ho azy fa izay ilay izy tompo ka mila antsika tena hoe mahatsapa tsara ny lalana alehantsika ho any an-danitra eto izany dia manambara mihitsy ny amin'ny maso izany mila antsika tena hoe mitandrina ny fiavona vonana izany satria ny tompo izy no hisandratra amin'izany andro izany rehefa ho atsy izy hisandratra izy 2:10 satria misy andron'Andriamanitra tompo izao rehetra izao hitsarana izay mpiavonavona sy mpirearea rehetra mba amin'izay misandratra rehetra ka hanetrena ireny amen ry havana izany hoe ny andro ny tompo rehefa ho avy dia manambara izany fa hitsara koa izany ny tompo ny mpiavonavona amen hitsara ny mpiavonavona koa Jesosy zavatra kely anie izany indray heveritsika olombelona indray zavatra kely izany fa tena zava-doza be izany ilay fiavonavonana io ilay mianjonanjona aloha io ilay miavonavona io izany dia tena hoe hitsaran'Andriamanitra antsika io izany mibebato okizay ary koa izany ny mpireare okizay ny fireareany amin'izay anananao na izay momba anao okizay tena mila mitandrina be tsika mazava be mihitsy hoe hitsara izay mpiavonavina sy mpirearea rehetra amen tsy afa-miala isika tompo tsy afa-miala isika mila antsika tena matahotra an'Andriamanitra dia toy izany ihany tena Andriamanitra eto hoe mba amin'izay misandratra rehetra ka hanetrena ireny mila antsika manetry tena ambany dia ambany aleotsika tonga dia manetry tena deny izao fa raha ny tompo no manetry antsika ambany rehefa tonga izy dia any amin'ny elo anie izany any amin'ny elo izany any amin'ny elo satria fitsarana efa farany izany fitsarana izany efa farany izany ahetry ny tompo izany tonga dia very mila mitandrina antsika tompo 2:10 atao mitanotrika ny fireharean'ny zanak'olombelona hitanareo izany mbola very indray ny firehareana tena hoe presizeny tsara mihitsy hoe ny fireharean'ny zanak'olombelona tsika zanak'olombelona ny fiavonavonan'ny olona dia ahetry amen mbola averina koa ilay teny ahetry izany ny fiavonavonan'ny olombelona eto ny teny dia fantatrao tsara angamba fa Isaia mpaminany eto ny tompo naniraka ny Isaia ho amin'ny zanak'Israely ary eto mazava be ny tenin'Andriamanitra
fa ny tompo mihitsy nge no miteny eto hoe izy no maniraka ny Isaia ampitandrina zany amin'ny fitsarana ho avy. Ho antsika zany teny tompo, ho antsika ny teny. Mampitandrina antsika zany Jesosy anio. Tena mampitandrina antsika izy. Atao mitanontroka ny fireharian'zanak'olombelona ary fiavinavonan'ny olona dia etra. Fa ny tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Izy irery ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Hisandratra Jesosy, hisandratra izy. Ny Andriamanitra tsy izy dia ho foana avokoa. Amen. Io ilay Andriamanitra kely io satria akely. Io ilay mpangalatahaka an'Andriamanitra. Ho foana zany io Andriamanitra kely io. Ho foana io, ho poten'Andriamanitra io, ho poten'ny tompo io. Ho foana io. 9:20. Hiditra any amin'ny zohy ao amin'ny lavabato sy any amin'ny lavaka feno vovoka ny olona. Hatreo aloha ry havana zava-doza zany. Hiditra any amin'ny zohy ao amin'ny lavabato sy any amin'ny lavaka feno vovoka ny olona. Ry havana. Any zany no hiafina ny tompo. Hiafina ny tompo. Tsy afaka hiafina antsika tompo. Tsy afaka hiafina antsika. Dia toy izany tenin'Andriamanitra eto hoe no nitahotra ny tompo sy ny voninahitry ny fahalehibiazany rehefa mitsangana ampiororo ny tany izy. Amen. No nitahotra ny tompo dia hitsoaka hiafina anaty lavabato ny olona. Iza tompoko no tafapetraka anaty lavabato? Iza. Iza tafapetraka anaty lavabato ary jerevy mazava tsara hoe feno vovoka. Lavaka feno vovoka. Ry havana, mbola mamindra foantsika Jesosy. Tiantsika ho vovony satria ho avy izy. Satria ho avy amin'ny voninahitra ny tompo. Ary tena hoe hitsangana izy ampiororo ity tany ity, ity tany ity. Ity tany iainantsika ity. Aza mba mifikitra amin'ity tany ity. Oka izay ny fanompoan-tsapo satria mazava be mihitsy eto ny amin'ny Andriamanitra tsy izy. Jereo fa mbola toizany tsara 20 hoe amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho amin'ny voalavo sy ny ramanavy ny Andriamanitra volafotsiny sy ny Andriamanitra volamenany izay nataony ankohofany eo anatrehany. Amen. Mazava be. Tsy mamafily isy akory no mamorona fa tena Andriamanitra mazava be eto hoe ny olona zany amin'izany fotoana zany dia anary ny Andriamanitra kely zany ny sampony. Ny Andriamanitra kely ny sampy volafotsiny sy ny Andriamanitra kely ny volamenany. Ry havana, mazava be tena Andriamanitra eto. Ary ambarany tsara hoe arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny ramanavy. Ny ramanavy dia anaty lavabato. Soriana amba ny ramanavy zay raha tsy diso aho. Inscrire misaotra tompo. Anaty lavabato misy an'ireny. Dia arian'olona amin'izay zany ilay volamena sy ny volafotsiny. Io ilay statut kely Andriamanitra kely iankohofany. Mazava be tena Andriamanitra eto izay nataony iankohofany eo anatrehany. Andriamanitra tsy mivazivazy tompoko raha mpanompo sampy ianao ato. Satria mazava be tena Andriamanitra eto matoa ny teny tonga dia ny tompo ny manome. Izy no manome ny teny. Fa manome dia miala aingana dia n'izao. Tsy miteny io, tsy miteny ny sampy. Fa mona ny sampy ka verena amin'i Jesosy. Izy no Andriamanitra lehibe ho avy hitsara ity tany ity. Ka miverena dia ny mbola misy ny fotoana tompo. Satria mety tsy hotratra izany fotoana izany nge ianao. Tsy haiko na firy taona ianao no mahalala. Sao dia mbola tsy tonga ny fotoana hialanao ety ambonin'ny tany. Ka miomana tompo amboary sahadiny mandrakizay ianao miala amin'ny fanompoan-tsampy. Miala amin'ny fanompoan-tsampy. 19. Hiditra amin'ny trihatra amin'ny vatolampy sy any antsefatsefaky ny aram-bato izy no nitahotra ny tompo sy ny voninahitry ny fahalehibiazana rehefa mitsangana ampiororo ny tany izy. Amen. Hitanareo mbola miverina indray ilay teny. Izany hoe tena naverin'ny tompo mihitsy ilay teny mombany amin'ilay hoe hiditra amin'ny tritra amin'ny vatolampy. Hitanareo sany ery ambony 9:20 dia teny hiditra amin'ny zohy ao amin'ny lavabato. Dia eto amin'ny 9:20 dia hiditra amin'ny tritra amin'ny vatolampy. Tena hoe tsy lavaka be kory zany amin'ny vatolampy fa tritra zany ny tsoan'ilay olona.
misisika zany satria tsitra fotsiny le vatolampy hiafina ny tompo ihavana tsy afaka hiafina isika tsy afaka hiafina isika tompo tsy afaka hiafina isika ka tena mila nitandrina hiditra amin'ny tsitra ny faraika am'roapolo hiditra amin'ny tsitra amin'ny vatolampy sy anetsefatsefaky ny aram-bato izy amahitanareo zany atsefatsefaky ny aram-bato ambonimbony lavabato oh seigneur ry havana toy ny mahita an'izany mihitsy aho olona misisisika na mitongirana mihitsy raha mitsofoka amin'ny sisina vato tsy afaka hiafina an' jesosy tsika tompo tsy afaka hiafina an' jesosy tsika noho ny tahotra ny tompo sy ny vonaitry falebiazany rehefa mitsangana ampiorory ny tany izy amen tsy rehefa mitovy amin'ny ery ambony le teny andika sy ambin'ny folo ambany eo hoe noho ny tahotra ny tompo sy ny vonaitry falebiazany rehefa mitsangana ampiorory ny tany izy amen ho avy ny tompo ampiorory ity tany anantsika ity miomany ianao hibebaka miomany ianao hibebaka de tenao miala mihitsy amin'ny ratsy rehetra satria ho avy jesosy tsy maintsy tonga izany tsy maintsy tonga izany andiny fa 12 mitsahara fa aza mitoky amin'ny olombelona fofonaina ihany no eo am-bavorona koa azinona moa izy amen ry havana eto dia okizay ny amin'ny fitokisana ny olombelona izany hoe tsy hoe kory hoe tsy atokony olona rehetra ianao fa ny amin'ny fatokisana olona indraindray dia lasa manao foana lasa manompo olombelona lasa tsy mandray tsony ianao ny andraikitranao fa tena olona mandehana makany an-dadarabe dia makany an-dadarabe manaova an'izao dia manaova an'izao ry havana jesosy iray ihany tokony hitokiantsika fa mila mitandrina tompo aza mitoky amin'ny olona intsony raha ny olona miara-miaina aminao manao fanafody dia taritiny ianao dia mbola andevy ianao efantatrao zao tsara fa tena hoe andriamanitra kely zavatra ratsy ry havana rehefa mahafantatra ianao dia miala amin'izany fa tsy hoe kory hoe manaraka aza manaraka fanaon'ny olona fa arao jesosy raisy ny ten'andriamanitra dia amarino eo mazava tsara zao le hoe fanompontsampy eto no nanome verse anareo aho fa namasa moa nanome verse anao zay miala amin'ny sampy satria ho avy ny tompo hitsara ary ao anatin'izay no lampanomposa ny mpivavaka amin'ny volamena na volafotsy andriamanitra kely izany mila mitandrina tompo mila mitandrintsika eo ihany koa ny amin'ny fatokisana olona mila ianao tena mijoro tsara ny tompo no atokiso hitanao zao fa le olona anambarahanao ny amin'ny fiovanao satria no miteny hay zahako ankehitriny dia manompo any tompo ahako zahako tsy te anao fiainana ohatran'izao tsony misy mihitsy nareo maromaro mpanaraka atao amin'ny avy jesosy efa hoe mijoroa dia tsy mahajoro fa mizongozona ry havana aza mitoky amin'ny olombelona fa overy ianao mijoroa amin'i jesosy fantatrao zao fa le olona tsy hanaraka anao dia mbola mifikitra eo foana ianao mbola manaiky izay ataon'le olona foana ianao ry havana ho avy jesosy mazava be ny tenin'ny tompo hoe mitsahara fa aza mitoky amin'ny olombelona mitsahara fa aza mitoky amin'ny olombelona fofonaina ihany no eo am-bavorony ko azinona moa izy tsy hoe kory hoe manambara ohatra hoe mpivady ianao ohatra hoe vadinao ilay olona tsy mety vavaka tsy hoe kory hoe ay asema mahafelitsy ahy saraka izay sanatria tompo na ahoana ny fiainan'ny vadinao na manao ahoana ny fiainan'ny vadinao na manao ahoana ny fiainany raha tsy mijangajanga izy raha tsy maitsikisaka tokantrano izy dia tokony tsy miala vadinao ianao fa mipetraka ny vadinao fa raha ohatra tratranao zao izy mijangajanga ka miteny aminy ianao hoe mipetrahinao mivay ianao dia izy tsy manaiky fa misafidy an'ilay vehivavy na misafidy an'ilay lehilahy ohatra lehilahy ianao ohatra ka vehivavy ianao dia anjaranareo amin'izay fandamina raha ohatra amin'izay ianao tsy zakanao tsony dia miala ianao dia anjaranao mihitsy izay tena hoe ekeny ten'andriamanitra izay fa raha ohatra ka hoe hitanao zao izy fa hoe mijangajanga dia manaraka koa ianao dia fantatrao tsara dia mbola miaraka aminy ihany ianao mbola miaraka aminy ihany efa ny ianao tonga dia tsoroko aminao
fa very ohatra anazy koa ianao. Ho very ohatra anazy koa ianao satria tsy akasitrahan'ny tompony fijangajangana, tsy akasitrahan'ny tompony. Fa mila ianao mitana ny fahadiovanao, tandrovo ny fahadiovanao. Mila mijoro tsara ianao. Mila ianao mitana ny fahadiovanao tompony. Raha ohatra tsapanao izay ohatra fantatrao izay mijangajanga dia mbola iray aminy ve ianao? Ry havana, tsy mety izany. Mila mitandry ianao. Fanamasina mampianatra eto. Mila ianao mampisafidy ny vadinao raha ody tokantranonao izy hipetraka tsara aminao manokana, na lahy io na vavy io aho. Raha hipetraka tsara izy dia ekenao, dia miverina, mipetraka tsara ny tokantranonareo. Fa raha mbola amin'ity izay hiaraka amin'ilay vehivavy na hoe hiaraka amin'ilay lehilahy izy, raha ohatra ka hoe lehilahy ianao ato na vehivavy ianao ato, dia mila ianao mitandrina. Ianao mitandrina. Satria tsy eken'ny tompony fijangajangana. Misy ten'Andriamanitra manambara izany, fanamasina manazava eto. Ka mila mitandrina ianao. Tonga amin'izay teny izay fijangajangana izay ka soroana ny tompo foana ny teny izay omeny. Arovo ny tenanao mba hadio anatrehan'i Jesosy. Arovo. Misy atolona tsapako eto. Ny fiainanao tafihan'ny devoly ianao. Tafihan'ny devoly ianao satria vadinao mijangajanga. Dia tafihana fanahy ratsy ianao. Nefa ianao mbola mipetraka mankasitraka ny firaisanao aminazy. Mila ianao miova tokoa. Resahinao ny vadinao, mijoroa ianao raha te hitrany lavitra. Satria fanahy manambady ny manafika anao. Fanahy manambady ny manafika anao. Ka mila ianao mitandrina raha te hitrany lanitra. Raha te hitrany lanitra dia diovy ny fanahinao, arovo ny tenanao. Mila ianao mitandrina. Na lahy ianao ka ny vadinao vavy mijangajanga dia fanahy manambady koa manafika anao. Raha ohatra vavy ianao ka ny vadinao lahy mijangajanga dia fanahy manambady koa no manafika anao satria ny fanahy ratsy dia sady lahy izy no vavy. Ka mila ianao mitandrina tompoko. Fa ny tompo mbola te hamindra fo aminao. Mbola mamindra fo izao Jesosy. Ka matoa izay ity ny fanahy masina ambara dia miova tompoko, mijoroa tompoko, mijoroa tompoko. Raha vadin'olona ny ao aminao, avereny vadin'olona. Avereny vadin'olona. Avereny vadin'olona. Raha vadin'olona ny ao aminao. Raha mbola tsy maty ilay vehivavy dia tsy azonao atao miaraka amin'ny lehilahy. Tsy azonao atao miaraka amin'ny lehilahy. Raha mbola tsy maty ilay lehilahy, efa vadinao nefa an'ilay olona, dia tsy azonao atao miaraka aminazy. Tsy azonao atao miaraka aminy. Raha mbola tsy maty ilay lehilahy, dia tsy azonao atao miaraka aminy. Raha mbola tsy maty ilay vehivavy, dia tsy azonao atao miaraka amin'ilay vadin'olona. Fa mila ianao miala aminy satria tsy eken'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra izany. Raha te hitrany lanitra ianao. Satria ho lany fotoana foana ianao raha ohatra mieritreritra hoe hankasitraka izany ny tompo. Ho avy tsara Jesosy. Ho avy tsara Jesosy. Ka mila mitandrina, mila masina isika. Jerevo ny teny tao amin'ny Salamo 8:10. Manambara marina fa ny fahamarinana sy ny fahintsiana no hitsarany tompo. Fahamarinana sy ny fahintsiana tompo. Fa tsy misy miolakolana eo anatrehan'i Jesosy. Ka mila tsika miomana. Mila tsika miomana. Okotsika hiala amin'ny fiavonavonana, hiala amin'ny fireharehana, okotsika hanetry teny satria izany rehetra dia ho tsarain'ny tompo izany. Ho tsarain'ny tompo izany. Araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny tenin'i Jesosy mihitsy. Tompony ho avy hitondra sabatra. Ho avy hitondra sabatra izy. Sabatra no entiny. Ka okotsika teny hitandrina tompo. Hivavaka isika handohalika anatrehan'i Jesosy. Hibebaka isika ho eto amin'ny tompo no momba anao. Alamino ny fiainanao. Alamino ny fiainanao fa misy olona tiany tompo amboarina ato. Misy olona tiany tompo hovaina ato. Fantako tsara fa tian'i Jesosy ianao. Fantako tsara fa tena te-hanompo an'i tompo ianao, vehivavy ianao. Vehivavy ianao. Te-hanompo an'i tompo ianao amin'ny fonao manontolo. Kanefa mankasitraka ilay fijangajangana. Mankasitraka an'io ianao fa tsy hanaiky an'io Jesosy tompo. Tsy hanaiky an'io Jesosy. Jesosy tsy miaraka mihitsy amin'ny ratsy. Jesosy tsy miaraka mihitsy amin'ny ratsy. Ka ataovy ny safidinao. Sao dia lany andro fotsiny ianao. Sao dia lany andro fotsiny ianao.
Ibebaka isika tompo sotra fanahy masina tonga fanahy masina nanatra ibebaka atsika andoalika atsika atrehan Jesosy eto aminazy ny mombanao angatao aminy raha ohatra ka tsapanao hoe tsy vitanao rery le izy angatao aminy Jesosy midirantsehatra Jesosy dirantsehatra tompo hoe okanao hoe tompo no andrava okanao tompo ny hiady ho fa za angina nefa rehefa anomboka Jesosy satria raha izay ny angatanao tena ho tanterahany tompo zay tanterahany mangatà aminy dia raha ohatra ka misy zavatra seho tompo anao dia raiso zay ambarany anao satria ho ataon'le izy satria tsina Jesosy dia mpanafaka ny tompo ka raha vonona anao tena hoe ahafahan Jesosy anao ohatra tena vonona anao fa anjaranao safidy ny tompo mbola anadio koa ny fonao avy eo anala ny alahelo anatin'ny fonao vitan'ny tompo zany ny tompo anie no miay antsika sy mitazona antsika izy no Andriamanitra antsika izy no nahary antsika fatantsara momba antsika tsirairay avy ka raha vonona ianao dia atoran'ny tompo mihitsy ny momba ny problemanao Jesosy tia hoe Jesosy midirantsehatra Jesosy hoe afao ary Jesosy hoe hiala tanteraka andoalika itsika tompo tondra ny tenantsika tsirairay avy anatrehan'i Jesosy ataovy ny fibebahanao ataovy ny vavaka anao ianao no malala ny amin'ny mombanao izay araka ny henonao teo andoalika atsika tompo dia roainy devoly rehefa avy eo mijoroy ianao zava-kivikivy zany fa mijoroy ianao dia roainy devoly rehefa avy eo Jesosy tompo saotra anao Jesosy amin'ny teninao saotra tompo satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao Andriamanitra tsara ianao Jesosy saotra ny amin'ny teny fananaranao anay teto saotra Jesosy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsisy toanao misaotra tompo satria mazava aminay fa ho avy hitsara ianao Jesosy ka indretra Jesosy malala mandoalika eo anatehanao maro tompony anatra nomenao anay teo fanahy masina ho mamindra-fo aminay amboary izay ampatsiahivo anay zavatra tsy mety nataonay ka indretra Jesosy mangataka famindra-po avy aminao tompo mamelà anay Jesosy mamelà tompo ny fahotanay tsiraray avy mamelà Jesosy ny fijerinay mifona tompony amin'ny fijery fireharehana rehetra mifona Jesosy ny amin'ny fijery fiavona volana rehetra Jesosy mifona Jesosy ny amin'ny fijery tsy mahay manetry tena Jesosy diovy Jesosy ny masonay diovy ny masonay tompo ny masony andranandana Jesosy araka ny teninao tompo mifona Jesosy ny amin'ny fijery tsy mendrika rehetra sasao tompo amin'ny ranao ny masonay Jesosy sasao Jesosy ny masonay Jesosy mba tsy ny masonay tompo no averanay any amin'ny heno Jesosy diovy ny masonay tompo malala ho satria Jesosy ho avy ny fitsarana ho avy hitsara ianao Jesosy ka sao sanatria tompo noho ny avy amin'ny fijerinay Jesosy no averinay ka mifona Jesosy ny amin'ny fijery tsy mendrika rehetra Jesosy diovy ny masonay tompo mba hijery mahitsy aminao Jesosy mba hijery ianao rainay izay any an-danitra Jesosy satria ianao tompo no Andriamanitra imendrika miangonanay Jesosy mamindra-fo aminay mamelà helokanay Jesosy tompo satria tsy mendrika izay tompo eo koa tompo ny fisainanay Jesosy impiry izay tompo manao izay tianay atao Jesosy mandeha araka ny fisainanay zanak'olombelona mifona Jesosy mifona ny amin'ny fisainanay tompo tsy araka ny sitraponay mifona tompo satria ny fisainanay Jesosy dia mieritreritra foana tompo zavatra ny tany fanahina izao fiainan'izao Jesosy ka mifona Jesosy diovy ny sainay tompo atoky anao tanteraka ary ankatoanao Jesosy ary amelanao tompo eo alohanay mifona Jesosy mamindra-fo amin'ny fisainanay Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay tsirairay avy Jesosy tompo eo koa Jesosy ny sofinay tompo enonay zava-poana indraindray Jesosy mamelà anay ianao diovy Jesosy ny sofinay amin'ny ranao mamindra-fo Jesosy aminay mamelà Jesosy nenonay tompo tsy araka ny sitraponao sasao Jesosy ny sofinay amin'ny ranao soa sasao Jesosy ny sofinay tompo mba hadio anao Jesosy mba hiainy Jesosy teny mafaly fiderahana ankalazanao Jesosy ny ambahen'ny sofinay Jesosy tompo malala iomananay Jesosy mba hidiranay any an-danitra diovy ny sofinay tompo mba hadio ho anao Jesosy manao eo koa Jesosy ny vavanay indrindra
Ivavanay tompo zay teny tsy mendrika rehetra Jesosy mifona anay aminao Jesosy mifona tompo ho an'ny vavanay izay mifona ho an'ny lehilahinay zay Jesosy malala ny amin'ny fitenina rehetra tsy mendrika Jesosy mifona Jesosy ny amin'ny fibedibedena rehetra Jesosy ny amin'ny fiteninay tsy araka sitraponao sao Jesosy ny vavanay ny molotray ny lehilahinay tompo diovy amin'ny rano soa diovy amin'ny rano soa Jesosy satria tsy mendrika izahay tompo mangataka ny famindraponao mangataka ny fanasanao Jesosy ny vavanay satria Andriamanitra mendrika ianao Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra tsara indrindra ianao ary tsy misy toanao satria Andriamanitra masina ianao ka tokony ho masina Jesosy zavatra voaka ny vavanay Jesosy eo mamindrapo aminay ianao sasao ny vavako Jesosy sasao ny vavanay Jesosy mba hadio tompo mba hiteny hafaly hafa Jesosy mba hiteny zava-tsoa Jesosy malala fa tsy teniteny foana Jesosy amboary Jesosy ny vavanay amboary ny fiteninay tompo asio fiambenana Jesosy mba tena hankatoanao Jesosy izahay tompo malala mba tsy hanotanay Jesosy ny fiteninay diovy ny lehilahinay tompo diovy ny lehilahinay Jesosy mba hiteny zava-tsoa Jesosy mamindrafo aminay ianao tompo asio fiambenana Jesosy ny varavaran'ny molotray Jesosy raha tady teniteny foana zay Jesosy mangataka aminao Jesosy asio fiambenana Jesosy ny varavaran'ny molotray mangataka aminao tompo Jesosy malala mangataka aminao koa Jesosy ny amin'ny fonay tompo ao anatin'ny fonay Jesosy ao ny tena aina Jesosy tompo ifonana aminao Jesosy ny amin'ny fonay Jesosy izay tsy amin'ny fankatoavanay anao Jesosy malala diovy Jesosy ny fonay Jesosy oka ianao anasan'ny fonay Jesosy ao Jesosy ny fahatezerana Jesosy ao koa Jesosy ny amin'ny tsy mendrika rehetra tompo malala fona Jesosy ny amin'ny fonay Jesosy tompo malala diovy amin'ny ranao Jesosy ny fonay sasao amin'ny ranao tompo satria tompo lafanao Jesosy ny fonay tranonao Jesosy ny fonay Jesosy malala ny tananay koa Jesosy diovy amin'ny rano soa ny tananay diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay Jesosy mba hadio zay noraisy ny tananay tsy araka sitraponao tompo oka ianao anadio ny tananay tsiraray avy tompo eo koa Jesosy ny tongotray Jesosy zay nalehan'ny tongotray Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy mba hadio Jesosy ny amin'izay nalehan'ny tongotray Jesosy sasao amin'ny ranao Jesosy malala ifonana aminao izany Jesosy tompo sotroinay Jesosy ny ranao tompo no tena manadio Jesosy ny taovanay manontolo Jesosy oka tompo ny ranao Jesosy no ranay mikorina anatin'ny taovanay Jesosy satria ny ranao Jesosy malala ranao tompo dia ranao tompo ny afaka manadio sy mandoro ny fahavalo rehetra oka ianao tompo andoro Jesosy ny aretina tompo izay miforona ao anatin'ny tenanay diovy amin'ny ranao Jesosy ny taovanay manontolo ny aretina zay tompo dia oka ianao tompo andorony izany amin'ny rano soa Jesosy oka ny ranao tompo ny amin'ny lalan-dranay Jesosy satria tompo zanakanao izay Jesosy malala eny tompo zanaky lanitra izay Jesosy ka oka tompo ianao rainay Jesosy mitovy amin'ny ranao Jesosy ny ranay Jesosy satria tompo zanakao izay Jesosy ianao Jesosy na nisy tombo-kasehanay Jesosy satria zanakao izay tompo malala mangataka aminao Jesosy oka ianao Jesosy anadio tanteraka anay lohanay ka hatramin'ny faladianay oka ianao tompo iaino fibebahan'ny tsiraray avy eto Jesosy ianao tompo fibebahan'ny tsiraray avy mamindrafo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy zay mibebaka Jesosy eran-tany mamindrafo tompo amin'izay mitady Jesosy malala oka ianao tompo iaino ny fivavaky ny tsiraray avy Jesosy izay mibebaka aminao satria ianao tompo no mpamonjy ianao ray no tonga lafatra Jesosy tompo malala tsisy toanao Jesosy ianao fa niteny tompo aroay ny devoly ka hitsanga zay tompo andray ny hery sy ny fahefana androany ny asan'ny fahavalo tompo karaisina Jesosy ny hery sy ny fahefana Jesosy ka naranao tompo hitsangananay Jesosy androany ny asany maty satana rehetra Jesosy ka naranao tompo avy Nazareta madodiky sy androako ny asa maty satana rehetra zay miaino eto tokantrano dia mialina ireo fa adorako amin'ny rano Jesosy andavaky ny hery anao menarana ela adorako amin'ny rano Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa resanao potena amin'ny rano Jesosy mifena andavaky ny hery anao miala anao fanampamitaka rehetra dorina amin'ny rano Jesosy raha prena amin'ny rano Jesosy andavaky ny hery ny plasareo miala anao Beelzebouba dia voly mpampiady rehetra dia potena amin'ny rano Jesosy raha prena amin'ny rano Jesosy
torona amin'irano Jesosy, tapahana tandroka ao amin'irano Jesosy dia atsipy andavakely. Miala amin'ny tokantranoko anao, miala amin'ny ankohonako, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny isan'Andriamanitra, potehina amin'irano Jesosy. Rafana amin'irano Jesosy dia volon'ny Beelzeboba, torona amin'irano Jesosy, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy. Ravaky ny hery ny plasinao, eto itanao Beelzeboba, ravaky ny hery ny plasinao, tsy manan-kery anao, tsy manam-pahefana, efa resy ianao, efa resy ianao rano Jesosy, mandravarava anao, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy. Miala koa anao Lucifer, avy any miely ianao, tsisy plasinao eto aminay, tsisy plasinao antenanay fa potehina amin'irano Jesosy ianao, ravana amin'irano Jesosy ianao, ravaky ny hery ny plasinao Lucifer, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, miala amin'ny asandriamanitra ianao, torona amin'irano Jesosy, miala aminay ianao, tena amin'irano Jesosy, miala ianao ambony ka hatrany ambany, tsy manan-kery aminay fa resy ianao Lucifer, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinao, entiny etanao, tena amin'irano Jesosy ianao, ravarafana amin'irano Jesosy, fetsy disiply mandolo anao, torona amin'ny afilanitra ianao, tsy manan-kery aminay, miala koa ianao devolon'i Jezebela, torona amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinao, miala eto fongonao, ny fofona maimbo rehetra tokantranoko, miala potehina amin'irano Jesosy, miala ambony ka hatrany ambany, potehina amin'irano Jesosy, ny fitafiana tsy mendrika rehetra, potehina amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinao, tsy manan-kery aminay, ny zavatra tafiditra tato voakasika tany ivelan'ny tany dia potehina amin'irano Jesosy, ravana amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, miala tokantranoko devolon'i Jezebela, potehina amin'irano Jesosy, miala aminay ianao, efa resy ianao, potehina amin'irano Jesosy, amin'ny fitaovana izay misy tsoka tato dia torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, afatotra amin'irano Jesosy dia atsipy andavakely, miala koa anao devolon'ny zazavavindrano, miala ianao, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala amin'ny loharano rehetra tokantrano ato ianao, miala amin'ny robinet, miala amin'ny dosy, miala amin'ny rano fisotro rehetra, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala ianao devolon'ny zazavavindrano, torona amin'irano Jesosy, miala ianao tsy manan-kery anay efa resy, miala ianao amin'ny rano zavatra rehetra tokantrano eto dia potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, feu de cet esprit, feu de cet esprit, ravaky ny hery ny plasinao zazavavindrano, amin'ny plasinao tsy manan-kery anay efa resy ianao, eto ny fofona maimbo rehetra ny toerana misy ianao any, toeran-davaka ny hery ianao zazavavindrano, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, tsy manan-kery, tsy manan-pahefana efa resy, potehina amin'irano Jesosy, ravarafana amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinareo, tsy manan-kery anay, tsy manan-pahefana efa resy ianao, miala nareo, miala koa devolon'ny dragona, miala devolon'ny dragona, tapahana amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, miala ianao devolon'ny dragona, miala ianao tsy manan-kery anay, tsy manam-pahefana efa resy ianao, entiny etanao, miala ianao ny tokantranonay, miala ianao Andriamanitra, torona amin'irano Jesosy, potehina amin'irano Jesosy, miala ianao tsy manan-kery anay efa resy, rafana amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala amin'ny tokantrano devolon'ny dragona, potehina amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinao, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, tapatapahana ny tandrokanao, tapatapahana koa ny rabonao, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, ravaky ny hery ny plasinao, tsy manan-kery anay, tsy manam-pahefana, miala devolon'ny famokon-tsampy rehetra, miala nareo tsy manan-kery anay nareo efa resy nareo, miala devolon'ny famokon-tsampy eto miodinareo, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala izay marimarika famokon-tsampy tokantranoko ato ambony ka hatrany ambany, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala tokantrano devolon'ny sampy rehetra ato, potehina amin'irano Jesosy, eto itanareo ravaky ny plasinareo, miala ny sampy rehetra mbola miala kalipany, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, ravaky ny plasinareo efa resy nareo, potehina amin'irano Jesosy, rano Jesosy mandravarava, rano Jesosy mandravarava, ravaky ny plasinareo, eto ny sampy nareo devolon'ny famokon-tsampy rehetra, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, ravaky ny plasinareo, tsy manan-kery anay, tsy manam-pahefana efa resy nareo, miala devolon'ny mpamosavy, miala devolon'ny mpamosavy, mitafoka rehetra, alalan'ny écran zany na vavan'olona izay ambadibadika any dia torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, ravaky ny devolon'ny mpamosavy, tsy manan-kery anay, tsy manam-pahefana, potehina amin'irano Jesosy, bloquena amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, tsy mahakasika ny ankohona, tsy mahakasika ny isan'Andriamanitra, potehina amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, miala koa amin'ny écran, potehina amin'irano Jesosy, tsy manan-kery efa resy, torona amin'irano Jesosy, rafana amin'irano Jesosy, tsy manan-kery efa resy, miala koa ny vavaratsy rehetra, izay vavan'olona rehetra, izay mitaditady hamadika rehetra zany famonzonana, vavaratsy izay tonona amin'ny ankohona, tonona amin'ny fiainana tsisy ambiny zany fa torona amin'irano Jesosy, torona amin'irano Jesosy, mangatana amin'ny tompo mandravarava ny asan'ny fahavalo rehetra izay manozona sy miteniteny ratsy ianao dia ravao amin'irano Jesosy zany, ravao amin'irano Jesosy, tapitady zany fa ravao amin'irano Jesosy, miala ny vavaratsy rehetra, ny fanozonana, ny teny rehetra dia avoakavoakan'ny olona any amin'ny ankohona, amin'ny tenako amin'ny taranako dia tsy ambizana raha Jesosy avy any Nazareta, potehako amin'irano Jesosy zany, ravako amin'irano Jesosy zany, torako amin'irano Jesosy, torako amin'irano Jesosy, ravaky ny hery plasinareo, tsy manan-kery aminay, tsy manam-pahefana efa resy nareo, eto itanareo, ravaky ny hery plasinareo, miala koa miasa matin'ny Satana any ambadibadika any, any amin'ny programa any amin'ny programa fivoriana any, dia tsisy ambiny zany fa torako amin'irano Jesosy midoan'ny rehetra, izay mitaditady andravarava ny isan'Andriamanitra ny any amin'ny ankohona koa dia potehina amin'irano Jesosy, ravana amin'irano Jesosy,
Potena amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy miatso ny avy any an-danitra manontoro no tena ny ambadibadika izay mitady amin'ny teny rehetra ny anakotana anan'isan'Andriamanitra sy amin'ny ankohona torona amin'ireny Jesosy dia volo-mpangalatra fitahiana potena amin'ireny Jesosy dia volo-mpangalatra sorehetra potena amin'ireny Jesosy dia volo-mpangalatra etoile potena amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plastareo tsy manan-kely tsy manam-pahafana potena amin'ireny Jesosy miala dia volo-mpangalatra etoile torona amin'ireny Jesosy raha vako amin'ireny Jesosy miala tsy manan-kely amin'ny faharesareo torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy miala dia volo-mangalatra ny etoile ny ankohona kokoa potena amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy dia volo-mangalatra ny fitahiana rehetra potena amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plastareo miala dia vola blokazy rehetra eny amin'ny raha alanitra eto sy tsy mahatonga ny vavaka any an-danitra raha torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy tena ny sabatry ny tompo tena ny sabatry ny tompo tena ny sabatry ny tompo miala zany ny fanaratsitra eny amin'ny elo mialokaloka eny dia tena amin'ireny Jesosy mialinareo eny ambony eny torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pahefana efa resinareo mialinareo tena amin'ireny Jesosy dia voly ny accident eny ambony rehetra eny torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy miala miankona miala amin'ny tena potena amin'ireny Jesosy ny programa ny favaly dia voly mpamonoana rehetra torona amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plasinareo efa resinareo miala dia voly ny accident potena amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plasinareo tsy manan-kely tsy manam-pahefana efa resinareo ravaravana amin'ireny Jesosy torona amin'ireny Jesosy torona amin'ireny Jesosy miala dia voly araka fahafatesana potena amin'ireny Jesosy tsy manan-kely tsy mahafana efa resinareo mialinareo tena amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plasinareo efa resinareo torona amin'ireny Jesosy mialinareo vavaky ny helo plasinareo tsy miala tsy miala tsy manam-pahefana amin'ny efa resinareo raha vana amin'ireny Jesosy efa resina dia voly araka fahafatesana dia torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy potena amin'ireny Jesosy miala dia voly mpitondra aretina koa miala dia voly mpitondra aretina torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy potena amin'ireny Jesosy miala amin'ny tenanay miala amin'ny tenanay miala amin'ny ankohonanay dia voly mpitondra aretina rehetra torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy vavaky ny helo plasinareo vavaky ny helo plasinareo torona amin'ireny Jesosy raha vana amin'ireny Jesosy any plasinareo satana tsy manan-kely efa resinareo hitsakitsahana amin'ny anarana eny hitsakitsahana amin'ny anarana eny hitsakitsahana amin'ny anarana tsao mihitsy fa menarana eny eo nety menarana eny tena tsao mihitsy amin'ny akontobotra aminao hitsakitsahana menarana eny hitsakitsahana menarana eny torona amin'ireny Jesosy rahan Jesosy rahan Jesosy feu 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 mandoro menarana eny efa resinareo vavaky helo pasona rahan Jesosy raha any plasinareo sotranao Jesosy ekonao tompo andrafitra ny ranao Jesosy amin'ny tokantranonay mankatany Jesosy rahan Jesosy andrafitra ny tokantranonay rakofa Jesosy amin'ranao Jesosy ny tokantranonay okandrano tompo andrafitra ny tokantranonay Jesosy malalao rakofa amin'ranao tompo zahay ranao Jesosy andrafitra ny tokantranonay andrafitra ny varavaranay andrafitra ny tranonay andrafitra ny mombanay manontolo tompo rakofin'ranao Jesosy ny ankonanay rakofin'ranao Jesosy ny momba ny tenanay rakofin'ranao Jesosy ny momba ny fanananay Jesosy malalao rakofin'ranao tompo ranao Jesosy no mandoro Jesosy mandrafitra Jesosy malalao avy tompo momban'ny ranao Jesosy ranao Jesosy ka misotranao Jesosy misaotra tompo vitera mankalazainao makasitraka Jesosy aleluia 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 amen andao halaka antsika zao angataka ny fanahy masina angatao ny fanahy masina okenao angataka ny fanahy iray aminao angatao izy ankehitriny amenao anatinao efa mahatsapy anao fa tena madidio afaka tanteraka Jesosy tompo ndre tsy efa mandoaly teo anatrianao sotra tompo nanafaka anay Jesosy nanafaka tompo ny ratsy rehetra Jesosy madidio zay ankehitriny Jesosy malalao ianao tompo nanamboatra anay nanafaka anay Jesosy tompo malalao mangataka izay ny fanahy masinao fanahy masina malalao mangataka ny fahafinona avy aminao ianao le fanahy iray ianao le fanan'Andriamanitra velona ianao nanomba tambonin'ny rano fanahy masinao mangataka izay fanahy masina feno ianao izay ianao le fanahy fiton'Andriamanitra okenao ameno anay fanahy masina ianao efa teto hatramin'ny fiandohana fanahy masina ka mangataka ny fahafinona avy aminao okenao ameno anay indray okenao ameno indray fanahy masina fenoy izay ho vaovao fanahy masina milanao fatratra izay milanao fatratra izay fanahy masina okenao ameno anay mitafitafy omeo fahendreny izay fanahy masina aizany makatoany indray okenao ame fitiavana anay koa fanahy masina okenao ampianatra anay koa fanahy masina tolory saina koa izay fanahy masina okenao hitady-dalàna anay fanahy masina okenao hisongavanay koa fanahy masina okenao ampiratra ny maso-pana anay fanahy masina mangataka aminao izay anao le fanahin'ny fahamarinana okenao ampianatra anay izay sitrako rehetra okenao ampianatra anay izay sitrako rehetra fanahy masina ka misaotranao fanahy masina misaotranao fanahy masina fenoanao izay okenao fanahy masina koa hitarika amin'ny mpanomponao rehefa avy eo okenao hiasa aminy ka misaotranao fanahy masina
Misaotra anao satria be fitiavana ianao. Anao ilay masina sy tsara indrindra ary fotoanao. Misaotra ny amin'ny famanginao teo sady fanahy masina. Nampahafantarinao, nanaranao ny zanakao ary fanavotanao izany. Ka misaotra fanahy masina. Mivoninahitra ho anao, mankasitraka fanahy masina. Mankasitraka fanahy masina ianao. Tianay ianao fanahy masina. Tianainao Jesosy. Ka misaotra anao. Misaotra anao. Misaotra anao fanahy masina. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Saotra ny tomposika ny amin'ny fibebahana teo saorana ny tompo satria namangy ny fanahy masina sorana azy lehibe dia tonga tompo dia ametraka veloma aminareo satria izy kereka no mamarana dia amin'ny la semaine zany misy any vidéo mivoaka eo dia eo ihany koa ny fivavahana en direct ny alina zany ny talata alina sy ny alakamisy dia ny amin'ny sabotsy antsika afaka hita eto. Zay raha tompo dia veloma daholo dia tahian Jesosy daholo. Amen. 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 Misaotra ny mama Felicia tsika ry havana ny amin'ny fotoana efa vita teo zany hiderahantsika ny tompo ary hisoratsika azy ny fanafahana indrindra ary indrindra ny fanahy masina efa mamangy atsika. Dia araka ny teny teo zany dia raha vonona ianao handray an'i Jesosy mbola tsy nandray an'ny tompo dia hisy vavaka rehefa avy eo zany mety ao anatin'ny fibebahana indrindra alohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Andao moa zany dia araka ny efa teny tokoa fa fandraisana fanasan'ny tompo famerenana kely zany ho antsika tsirairay avy famerenana kely fa tsy teo aloha zany isaky ny sabotsy voalohan'ny volana fa zao ny sabotsy faharoan'ny volana zany no anaovantsika fandraisana fanasan'ny tompo satria ny sabotsy voalohan'ny volana dia misy fandraisana fanasan'ny tompo ihany koa fa mivantana eo amin'ny WhatsApp zany izay fandraisana amin'ny olona rehetra koa eran-tany. Arak'izay zany raha vonona koa ianao te efa handray fanasan'ny tompo amin'ny WhatsApp afaka manoratra mesazy na mail amin'ny adresy hitanao amin'ny lien io zany. Ka dia izay fampatsiahivana zany fa isaky ny sabotsy faharoan'ny volana no fandraisantsika fanasan'ny tompo mivantana eto amin'ny YouTube. Amen. Dia araka ny teny teo zany efa vita moa zany ny fiarabana fa mamerina ny fiarabanantsika rehetra ny tena koa amin'ny anaran'i Jesosy ary indrindra ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina izay efa namangy antsika teo efa natsoantsika teo ka aoka anie ny tompo ny fanahy masina hitoetra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny hanohizana ny fotoana ihany koa zany dia mbola hivavaka tsika hametrahantsika ny fotoana mino izay fa efa niomana ianao zany ny amin'izay fandraisana fanasan'ny tompo izay satria efa nisy fanazavana ihany moa zany nalefa teo zany mesazy fa mampatsiahivana ihany koa izay ka dia hivavaka tsika alohan'ny handraisantsika ny teny hiomanantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo fanahy masina misaotra anao izay satria teto ianao tompo namangy ny teny ianao mampahafantatra anay ny sitraponao ny amin'ny fahamarinana ny fahamasinana ny amin'ny fanarahana anao. Ka dia misaotra indrindra satria ianao dia mijery anay tianao izay ho tanteraka ho mendrika araka ny teny tianao izay ho marina ahitsy satria ho avy ianao hitsara anay Jesosy. Izany no tena ahatongavanao hitsara ny olona rehetra araka ny ataony ary indrindra izay dia samy hahazo ny valim-potoana araka ny vitanay tsirairay avy. Ka izany no angatanay sady ny famindraponao ary indrindra efa nangatanay teo zany ary fangatanay koa ny fanahinao masina mbola hiteny aminay satria raha handray ny fanasana izay Jesosy ianao no efa nanamasina anay ianao no efa nampandray anay satria ny fitabatisa amin'ny ranobe izany no tianao iray latabatra aminao ka dia aok'izay ho tanteraka araka izany koa raha hiona aminao amin'izao fahatsiarovana ny fanasanao izao tompo. Ka dia masiny izany fotoana rehetra izany ho voninahitry ny anaranao irery ihany ary mitenena foana araka ny fombanao koa fa voninkainy ny mpanomponao tsirairay avy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.
Amen. Dia ny tenin'ny Tompo andraisantsika ny tenin'Andriamanitra zany alohan'ny fandraisana fanasan'ny Tompo fa fampiomanana moa zany sady fampahirizana, mety fampibebahana koa. Misy fampianarana koa ao anatiny ao ka arakaraky ny tsirairay ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra no mangin'ny fanamasina antsika zany. Zany dia hitantsika ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 Korinthiana voalohany toko faha 1 ny andininy fahafito amby roapolo. Korinthiana voalohany toko faha 1 ny andininy fahafito amby roapolo dia ajanontsika amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Korinthiana toko voalohany andininy faha 1 raisintsika manomboka amin'ny andininy fahafito amby roapolo dia ajanontsika amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Ity zany dia teny na soratra izay nataon'i Paoly ho fampahafantarana, fampahirizana, fampianarana ny olona, fampiomanana rehefa hoe handray ny fanasan'ny Tompo. Misy teny izay raisintsika eo aloha, ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny eo aloha rehetrarehetra eo zany no hanorenantsika ny fandraisana fanasan'ny Tompo, izaka ny mandray fanasan'ny Tompo tsika. Be dia be ny teny ato fa io zany anisany anankiray koa hanorenana ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Dia ilay teny manomboka amin'ny fahafito amby roapolo ity dia matetika zany tsy vakiana. Tsy vakiana nefa raha ny tena tokony ho izy zany io no tokony vakiana alohan'ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Dia fampahirizana teo amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny WhatsApp moa zany dia ny teny mihitsy hoe raha io zany no vakiana dia vitsy na hoe tsy misy mihitsy ny olona mety hoe sahy mandray ny fanasan'ny Tompo satria mafimafy ny tenin'Andriamanitra. Fa ho vakiantsika izy dia hazavaina sy ny tompony hiteny amintsika tsirairay avy. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Korinthiana voalohany toko faha 1 vakiana manomboka amin'ny andininy fahafito amby roapolo. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapaoky ny Tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny Tompo izy. Fa aoka ny olona handiny tena vao hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapaoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenan'ny Tompo izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary efa maro aza no nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia hitsy ny Tompo mba tsy ho eloina miaraka amin'izao tontolo izao. Amen. Amen. Tsara ny tenin'ny Tompo henontsika teo fa niverina indroa teo mihitsy ny hoe tsaraina, fitsarana. Fa teny nentina tamin'ny fivavahana teo zany fampibebahana hoe ho tsaraina. Hitsara ny tany ny Tompo ary hitsara. Gaga tsika hoe fa nahoana ny hoe resaka fitsarana foana zany, fitsarana foana. Tany amin'ny testameta taloha tena vakian'ny mama Felisia teo na ny Salamo na ny Isaia. Aty amin'ny testameta vaovao aty dia mbola mafisin'i Paoly fa ho tsaraina tsika, ho tsaraina. Jesosy no hitsara antsika indrindra rehefa hoe handray ny fanasan'ny Tompo ka tsy mandiny tena hozy izy na mandray fanasan'ny Tompo amin'ny tsy fahamendrehana. Zay zany no mila hitandremantsika. Dia inona moa zany no tena tenin'ny Tompo tonga amintsika zay arak'ilay teny teo hoe mbola alohan'ny tena fandraisana zany dia hanao vavaka tsika raha mbola tsy handray an'ny Tompo ianao zany ka heno ny teny rehetra nampibebahana teo ho avy ny fitsarana, vonona ianao handray an'i Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao dia hisy vavaka eo. Ary raha variantsika ny hempetra ka tsy mahalala ilay tenin'Andriamanitra sy manaonao foana arak'ilay teny teo zany sitrapon'ny Tompo eto zany dia tsy hamerina intsony hoe inona ary ilay tokony handinihantsika tena fa aintsika tokony handiny tena alohan'ny fandraisana satria efa nambara teo. Ny tena namafisin'ny fanamasina teo zany dia ny amin'ny mombany hoe fanambadiana sy ny fisaraha-panambadiana sy ny hoe tokony fahamasinana eo amin'ny fiarahana ara-panambadiana. Zay zany no anisan'ny hoe voatsindry manokana teo fa
Ny tompo mbola hiteny raha mbola misy sitrapony zany hoe inona ary zany no tokony ho ataontsika rehefa hoe alohan'ny handray ny fanasan'ny tompo. Averiko zany amin'ny andiny fahafito amby roapolo hoe amin'anaran'i Jesosy koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaky ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Hitantsika amin'izany fa tena mampatahotra mihitsy zany. Isika handray fanasan'ny tompo Jesosy miteny hoe zao no atao fahatsiarovana ahy, ny tenany sy ny rahany, izay endrika izay ho raisitsika zany amin'ny ranom-boaloboka sy amin'ny mofo tsy misy masirasira, ka amin'ny fomba tsy mendrika hozy izy no anaovantsika an'izany dia meloka. Meloka zany tena hoe diso zany eo anatrehan'ny tompo ka mampatahotra zany. Araka ilay teny teny amboloany hoe raha ho vakiana isan'andro io zany alohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tsy sahy na dia hoe andeha handray fanasan'ny tompo satria any amin'ny fiangonan-dehibe sy amin'ny fiangonana maro fiaraham-bavaka dia lasa fahazarana eto zany hoe amin'ny fomba tsy mendrika, lasa fombafomba ilay izy. Lasa fahazarana tsisy mahita tsinona ny atao fa rehefa tenenina mivantana ohatran'ilay teo hoe tsy tsara ny amin'ny fitondran-tena fijangajangana, ny amin'ny fitaka, ny amin'ny lainga dia eo zany mila mandiny tena. Dia tokony fantatsika zany hoe inona tokoa moa zany tokony atao zany raha mandiny tena zany. Andiny fahavalo amby roapolo amin'anaran'i Jesosy fa aoka ny olona handiny tena vao hihinana ny mofo sy hisotro ny kapoaka. Zay zany ilay mandiny tena, mila mandiny tena. Inona moa zany no tokony handinihako ny tenako? Dia miverina amin'izay hoe ao anatin'ny fahatsarana sy ny fahamarinana araka ny tenan'Andriamanitra ve sa manaraka olona araka ilay teny teo, sa manaraka fomba, sa manaraka anara-piangonana, sa manaraka fotsiny manao fahazarana. Mila zavatra anankiray zany mety hoe tokony ho fantatsika aloha voalohany indrindra dia hoe Jesosy na hoe Kristy na ilay Mesia dia maty noho ny helokantsika aloha. Zay zany mila fantarina, zay ilay mandiny tena. Indray zany tsika tsy fantatsika hoe iza marina moa zany ilay Jesosy fa maninona no mandray fanasan'ny tompo, fa noho ny helokantsika dia maty izy, nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Zay no tena nahatongavan'i Jesosy koa hiantso ary handray antsika. Jesosy koa zany tokony fantatsika fa noho Jesosy, noho ny rahany, noho izy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia tafiditra ho zanak'Andriamanitra tsika. Efa nisy fanazavana an'izay teto lavalava ihany fa fampatsiahivana. Zay ilay Jesosy dia maty noho ny helokantsika zany. Raha tsy maty Jesosy tsy andovan'ny hoe zanak'Andriamanitra tsika. Ny tena ataon'ny tompo hoe zanak'Andriamanitra raha fantatsika ny any amin'ny testamenta taloha any dia nifidy ny zanak'Israely izy, nifidy an'i Abrahama izy sy ny taranany rehetrarehetra. Dia ireo natsoina hoe nareo izy nataoko hoe zanaka, hoe tena zanan'ilay tokana zany. Teny hoe anak'Andriamaso mihitsy ary ny filazany azy. Fa rehefa niala koa ireo, rehefa nihodina tamin'Andriamanitra dia niala taminy ny fitiavana. Dia aika nanomanany ny fahatongavan'i Jesosy ny fidianan'ireo le olona manokana ireo zany, firenena manokana. Dia rehefa tonga indray Jesosy dia nanolotra ny tenany ho faty dia rehefa maty izy dia tsika zany lasa mpandova. Zany koa zany ny antony efa nisy fanazavana an'izay fa noho ny fahafatesan'i Jesosy dia lasa mpandova tsika dia lasa mahafantatra koa hoe ay Andriamanitra io zany ilay Andriamanitra Israely arak'ilay teny teo hoe saro-piaro, tsy Andriamanitra kely fa tena Andriamanitra lehibe nanao ny lanitra sy ny tany. Dia saro-piaro dia io ilay Andriamanitra ivavahantsika koa dia io no mahatonga antsika mandray an'i Jesosy. Zay zany miverina amin'izay raha mbola tsy nandray an'i Jesosy koa zany ny tsirairay avy mila mandray an'i Jesosy, mino fa izy ilay zanak'Andriamanitra, mino fa misy Andriamanitra, dia zay vao mahazo an'io le anarana hoe zanak'Andriamanitra na lasa hoe miara-mandova zany. Dia zay aloha zany voalohany indrindra hoe mila mino fa Jesosy Kristy dia maty noho ny helokantsika. Ary tsika tsisy mendrika voaleo lazaina izy hoe avy eo fa tena noho ny helokantsika dia maty izy ary lasa mpandovitsika. Ny anaky faharoa koa azo tenenina dia hoe rehefa mandray anjara amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mandray anjara amin'ny fahamendrehana. Tena mila mendrika zany, zay ilay hoe mandiny tena mila mendrika. Inona moa zany ilay hoe amin'ny fomba tsy mendrika? Dia inona zany ilay fomba tokony mendrika? Dia arak'ilay efa teny teo tsy averina, tsy miala amin'ny fanompoan-tsampy, miala amin'ny finoana amin'ny Andriamanitra kely,
miala ny fanarahana olona, miala amin'ny fijangajangana any amin'ny lainga, fa voateny matetika ny kolikoly, ny amin'ny fitaka rehetrarehetra miala zany, mila mendrika zany mandray fanasan'ny tompo fa arak'le teny bakitsika teo dia mety hihinana amin'ny fahamelohana isika. Ka zay zany mandray anjara ny amin'ny fanasan'ny tompo zao dia ataontsika ho mendrika zany, mandray anjara amin'ny fahamendrena. Dia mandray anjara koa amin'ny mpanajana, zay zany rehefa mandray fanasan'ny tompo de mila miomana tsara koa ny amin'ny fikarakarana ny vatana, ny zavatra rehetra omanina am-panajana na samy tsisy mahita antsika. Zao zany tsika mety hoe samy miomana any an-tokantrano any dia manao am-panajana, tena hajaina mihitsy ny fikarakarana, ny fanomanana ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tena hoe am-panajana, zay le hoe sao de hoe raha tsy misy fanajana fa manao maimaika, tampotampoka, kitoatoa dia lasa mihinana fahamelohana azafady. Dia vakiako ny andininy fahasivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana hozy izy ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenan'ny tompo izy. Zay le mamantatra ny tenan'ny tompo, zay le niresahana teo hoe iza le tenan'ny tompo de Jesosy Kristy tonga de ty am'zao tontolo zao nirahan'Andriamanitra. Izy ary tsy nanaiky mihitsy hoe hanolotra ny tena fa hozy izy hoe tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. De zay koa zany tsika mila mandray an' Jesosy, mahafantatra ny ten'Andriamanitra, mahazo toa mamaky ny ten'Andriamanitra fa raha tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra dia lasa manaraka am-bokony moa zany filaza azy manaraka olona na manaraka zay ho fitantarana fotsiny fa mila mahafantatra ny ten'Andriamanitra. Eto ngambany mahatsara eto ahako satria mety tsara tenenina ihany ny amin'ny hoe inona no fahafantarana ny ten'Andriamanitra sy ny famakiana ten'Andriamanitra. Am'zao fotoan'izao tsika de efa mahafantatra mihitsy zany fa ny baiboly de voadika amin'ny teny maro. Antsika malagasy de voadika amin'ny teny malagasy koa ny baiboly. De tokony hamaky ny olona koa am'zao fotoan'izao de efa nianatra daholo dia mila mamaky zany. Tamin'ny andro teo aloha de vitsy ny olona mahay mamaky teny ary ny baiboly de voadika tamin'ny teny latina na teny hebreo moa zany na grika ihany. De vitsy ny olona nahay an'zany. Fa rehefa nanomboka nandroso na indrindra moa zany amin'ny fanotana amin'ny inona moa izy teo, ny amin'ny printy zany, dia nanomboka betsaka ny mpandinika indrindra moa zany ny olona tao amin'ny tsy mahamenatra ny teny izany ny tao amin'ny fiaraha-mivavaka katolika satria ireo zany ny tena efa teo nanomboka tamin'ny ane taona roanjato tany ka hatramin'ny efajato sy arivo 1400 1500 tany de ry zareo ihany no tena nahafantatra ny ten'Andriamanitra. Fa taorian'izay dia tonga ny fahalalana de nanomboka am'zay ny fanatotana ny baiboly amin'ny fiteny hafa. Fanazavana tiako entiny eto dia nohon'ny moanina moa zany olona ray tao anatin'ny fiaraha-mivavaka katolika tao zay nahita ny tsy fahamendrehana, tsy ny katolika no zay zany mila fantarintsika koa tsy le olona no tsy tanteraka sy tsy mendrika fa ny fomba natao tao. Be da be ny fomba zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony fa natao fitadiavam-bola, natao fakana isan'ny olona fotsiny dia ny olona tao ihany zay nahafantatra fa namaky ny ten'Andriamanitra no nanohitra. Zany no nahatonga ny antsoina hoe protestanta. Ny protestanta zany dia olona tao amin'ny katolika no niteny hoe tsy mety zao fomba zao fa zao no tenin'Andriamanitra ka andao toerina. Zany no nahatonga ny hoe proteste zany protestanta dia teo reo olona reo zany zay nandray vonona mihitsy nijoro hatramin'ny farany dia nampahafantatra mihitsy hoe zao no tena tenin'Andriamanitra. De nadikan'zareo tamin'ny teny maro am'zay le tenin'Andriamanitra de tonga hatramin'ny teny gasy zao. Nandika zany tsika fantatsika ka zay no tokony ho ampahafantarina antsika zany hoe mandinika ny tenin'ny tompo, hoe tsy manaraka ny bokony fa ny tenan'ny tompo, mandika ny tenan'ny tompo de mahafantatra mihitsy hoe vakiako ny any amin'ny atao hoe testameta vaovao ny ahafantarana hoe iza marina moa Jesosy. De arak'le teny teo vakintsika ny testameta taloha, ny salamo sy ny isaia ahafantarantsika koa hoe aika izany tokoa zany ny tantaran'ity Jesosy Kristy ity. Momba an'i Jesosy daholo ny tantarainy ao hatrany amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy. Ka zay le izy hoe mila fantarina zany mandinika ny mahafantatra mamantatra ny tenan'ny tompo. Zay no lazainy mba fitenenany azy eto zany ka vakio ny tenin'Andriamanitra de angatao ny fanahy masina.
fanamasina efa nangatantsika teo dia angatao ny fanamasina fa ho hitanao mihitsy fa ny fanamasina no tena manazava. Zay zany ilay fanamasina mpanazava, manolo-tsaina, manome fahendrena, misolo vava. Zany voasoratra ao daholo zany ato amin'ity baiboly ity ka ny tsirairay avy samy mino tompo an'izany rehefa mamaky tsika na mino koa. Sady mino fa Jesosy Kristy dia arak'ilay teny teo voalohany maty noho ny helintsika voasoratra ato izany. Dia rehefa mandray anjara ny fandraisana fanasany tompo tsika dia mandray anjara amin'ny famendrena, amin'ny mpanajana. De arak'ilay teny teo koa zany rehefa hoe mandinika ny tenan'ny tompo dia mandiny tena, mila mandiny tena zany. Inona marina hoy zany ny tena fiainako, manahoana ny tena fiainako dia tsika mahafantatra na tsy tena marina ary ny fahendrena fotsiny de mahafantatra mihitsy hoe diso. Tsy mety zao ataoko zao za zany totra ny mora tezitra, za zao ny totra ny miteny ratsy, za zany totra ny feno fankalana ao anatin'ny foko, za zany totra ny tonga de fantatra zany hoe tsy mendrika fa indraindray arak'ilay teo koa zany ny fanompoan-tsampy, misy endrika fanompoan-tsampy be da be zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay zany le mandiny tena. De rehefa mandiny tena ny dikan'ny fandinihan-tena inona ny vokany? Misy vokany koa ilay izy fa tsy hoe mandiny tena dia mijanona fotsiny eo fa mitarika ho amin'ny fibebahana. Zay le tenin'Andriamanitra teo efa nentina teo hoe hibebaka. Nentin'ny mpanompony teo zany hoe hibebaka tsika avy eo de nazavainy aloha ny tenin'Andriamanitra. De tonga ny tenin'Andriamanitra, tonga ny fanamasina mampiteny hoe zao tandremo ty de mila mibebaka zany miala amin'le ratsy fanao teo aloha de tsy miverina intsony alohan'ny eto moa zany fampianarana ary ny fampahafantarana alohan'ny fandraisana fanasany tompo. Mila mandiny tena hozy izy. Dia zay zany maro ny tokony hoe teboka na lalana tokony ho andraisantsika anazy fa zany natao hoe mamantatra ny tenan'ny tompo. Andiny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho izany dia betsaka no marary sy maroky eo aminareo ary efa maro aza no nodimandry. Tamin'izany fotoana izany raha ny fitantarana eto zany de mety nisy nodimandry, mety nisy narary, maty noho ny tsy fandinihan-tena, noho ny le fandraisana an'izy inona moa izy teo? Tsy à la légère moa izy amin'ny teny frantsay fa tsy mandinika tsara zany na tsy mandray an'izy amin'ny mpanajana arak'ilay tenintsika teo amin'ny fahamendrehana fa mila tena hoe mifototra tsara mihitsy zany rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Andiny faha 1 amby 30 fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Zay le teny teo. Tsisy manao ny marina raha ny tena marina. Fantarina zany ny antony andraisana fanasan'ny tompo hitantsika teo ary tsy atao hoe sakafo ohatran'ny sakafo andavanandro io de hoe hisotro de hihinana fa mahazatra fa tena hoe hajaina, tandremana dia atao amin'ny fahamendrehana. Zay le hoe mibebaka aloha de mifono amin'ny tompo tsy misy olona tanteraka. Zay zany tena izy koa zany de zay le dikany hoe fandinihan-tena. Tsisy marina na de iray aza izy fa tokony handiny tena daholo tsika ary izany no antony nanoloran'i Jesosy ny tenany sy nanomezany ny rahany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsisy tanteraka na reto mpianatra reto raha ho fantatsika tantaraina ny fiainan'ny mpianatra talohan'ny tena hoe nandraisan'ny fanamasina rehefa lasa Jesosy dia tena hoe niembotra nandahan Jesosy ary Satana koa tsy kely lalana. Indray Satana tsy kely lalana, isany amin'izany tena mampatahotra ny amin'ny Jodasy izay namadika. Mpianatra Jesosy niaraka tamin'ny teny foana iny fa noho ny fitiavam-bola, fitiavan-karena tafahoatra dia namadika. Zay zany efa anisan'ny ibebahantsika koa andinihantsika tena. Raha tia tena, tia harena tafahoatra, tia vola tafahoatra, ankoatran'ny efa nampianarina teo zany amin'ny inona no tokony ibebahantsika dia aoka isika hibebaka sy hifono amin'ny tompo amin'izao alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo. Ka io zany ho tsaraina isika. Tsaraina daholo araky ny asany. Zay koa zany izy tsy tsaraina araky ny fikambanana. Gropy moa zany hoe ny gropy miaraka tsaraina, ny fiangonana miaraka tsaraina ry zareo mpiara-mibavaka rehetra fa ny tsirairay avy no tsaraina. Tsaraina araky ny asany fa misy fampianarana an'izany koa tenin'Andriamanitra hoe raha ny ray no mihinana zavatra marikivy de tsy ny zanany mihitsy no adilo ny nifiny. Fa raha le ray no nanao zavatra ratsy dia izy zany no tsaraina ary izy no adilo ny nifiny de izy no tokony hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Ka noho izany ny tsirairay avy no andiny teny eo anatrehan'ny tompo dia
hibebaka ary hanolo-tena hiverina mampitompo ianao zany ary mila fantatra arak'ilay teny teo hoe Jesosy tsy manilika antsika zany fa zay ny antony nahatongavany tetỳ am'zao tontolo zao hanolotra ny tenany azafady ho famonjena, ho fanavotana antsika. Dia aza misalasala, aza mihembotra hoe za kay tena tsy mendrika, tsy tanteraka fa fotoana zany zao hanoloran-tena de mandroso am'tena hoe fahamarinana sy fahamasinana mba ho tafiditsy ny lanitra koa moa zany. Tsy hoe handray fanasany tombo fotsiny de rehefa vita ny fanasany tombo de zay fa rehefa fitsarana mba hidirana any an-danitra mihitsy ny tena antony fa tsy hoe fandraisana fanasany tombo eto de vita ito de afaka ray volana indray tsika mihaona fa ny hidirantsika ny lanitra ny tena tanjona. Zay foana zany ny ambara hoe ho avy Jesosy ho tafiditra ve sa tavela. Ohatra anankiray tsy ho hidirako any Tsipriny afaka mamaky ianao zany arak'ilay teny teo hoe mahazo toa mamaky ny ten'Andriamanitra dia ny tantaran'ny Virjiny folo, ny 5 adala, ny 5 endra. Samy Virjiny reo samy olona mendrika raha ny tena marina hoe ampakarina fa ela vao tonga le mpampakatra hozy izy de no mamatinalina zay vao niantso fa rendriky ny tory. Mila mitandrina zany fa misy am'zao fotoana zao hoe tsy misy an'zany Jesosy zany tsy hiverina intsony izy de variana de manaonao foana. De rendriky ny tory fa rehefa tonga ny tompo hoe iny lay mpampakatra zay vao mikoropaka daholo ny rehetra rehetra, ny 5 tsy niomana. Efa mba mivavaka ihany efa tao anatin'ny fiangonana ihany samy Virjiny ihany efa mba nitahiry tena fa tsy niomana hatramin'ny farany dia tsy nisy solika intsony zany satria mbola tsy eo mbola tsy tonga eo zany izy fa mbola misy lalana aleha. Dia nangataka tamin'ny sasany hoe mba omeo solika zay. Io le fanahy masina io. Fanahy masina zany tsy zaraina fa ny tsirairay avy no mangataka dia samy mitondra ny tenany eo anatrehan'ny tompo, zay le fitsarana. Fa ny sasany teny hoe ndana aloha mividy any an-tsena. Mandra-pividiny zareo efa nidy ny varavarana le 5 tafiditra, ny 5 sasany eo tao am-baravarana nandondona. Hoe voay zay hozy izy de hozy le mpiambiny hoe tsy fantako nareo. Tsy fantako nareo ary ny tenin'Andriamanitra am'zany tena mafimafy mihitsy hoe tsy fantako nareo mpanao heloka hozy izy any amin'ny elo sy ny afo zany no mendrika an'le olona zany nefa tsy niambina izy. Ka zay no tena atahorantsika ny tanjona de ny hidirantsika ny lanitra fa ny fandraisana fanasan'ny tompo dia hanomanantsika ny tenantsika zany mba hampamendrehana, hampanajana ary handini-tena satria azo atao hoe atao le izy mety atao isan'andro io na azo atao isan-kerinandro fa am'zao zany ataontsika isam-bolana mba handini-tena tsika. Mba tsy hoe tsy isaky ny fandraisana ihany zany vao handini-tena sy hiala am'faharatsiana koa fa tena hoe sakana ho antsika tsy handeha amin'ny faharatsiana ary efa nisy fampianarana teo tamin'ny fivavahana teo rehefa tena vonona ianao zany madio anatrehan'ny tompo de mahasahy koa mandroaka ny devoly. Devoly eo akaiky eo foana mierina tahaka ny liona izy eo am-baravarana fontsika ka vonona ianao zany mila roahana ny devoly fa izy dia mitady anjerantsika foana. Ny andininy faha 1 amin'anaran'i Jesosy fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Zay le izy zany. Misy ny fitsarana fa tsy tsaraintsika rehefa tena hoe miaraka am' Jesosy. Mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia tsy ho tsaraina. Andiny faha 2 fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo mba tsy ho eloina miaraka am'zao tontolo zao. Zay hiditra amin'ny vavaka tsika. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia io le tenin'Andriamanitra io. Ho tsaraina ihany tsika fa ny rahan'i Jesosy hanitsy antsika ka raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao fotoana zao andraisantsika ny tompo. Raha ny vilivily koa zany meloka teo anatrehan'ny tompo dia avaozy ny fanoloran-tena fa izy no manitsy ary tsy atao kilalao koa le izy zany fa nisy teo aloha araky ny hitantsika teo fa variana le olona milalao an'le tsy manaja sy tsy mendrika de tafiditra ao anatin'ny aretina sy fahafatesana mihitsy ary ka mila mitandrina isika mba tsy ataontsika kilalao zany sy fahazarana ny amin'ny hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fanarahana an' Jesosy. De alohan'ny handraisantsika fanasan'ny tompo zany de hivavaka aloha tsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra araka ny teny teo raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia atoloro ny tenanao amin'ny tompo. Raha variana sy niembotra te ho tafiditsy ny lanitra dia
Havaozy koa ny fanoran-tena ivavakantsika Tompo. Eny ry Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotranao sainy amin'ny teny, mampatahotra ny teny, mampieritreritra anay kanefa dia tonga izany Jesosy noho ny fitiavanao tokoa. Noho ny fitiavanao dia mbola miteny aminay foana ianao mampiomana, mampiherikerika mampitandrina anay Tompo, mba handroso hatramin'ny farany tsy hierikenika ny amin'izao fiainana izao. Fa betsaka ny teny indrindra tamin'ny fampibebahana teo fa andr'izao Tompo dia te ho anao izahay, te hanaraka anao satria fantatray fa tsy afaka manantona anao hiditry ny lanitra raha tsy mandray anao Tompo sy mpamonjy. Ka n'iza indray androany Jesosy manaiky handray anao Tompo sy mpamonjy satria ianao irery ihany no mpamonjy, ianao no mpanafaka, ianao no Tompo. Jaina, aiza izay aza kosa ianao raha tena Tompo sy tena ray ianao ka dia ampio izahay Tompo mba handray anao am-panajana, hanaraka anao am-panajana, am-pahamendrena, am-pahamasinana sy fahamarinana ka dia ianao izay vonona handray an'i Jesosy androany dia noho ny vavaka arao ny vavaka raha mbola tsy zatra na tsy mahay na vonona ny tena ho an'ny Tompo. Eny Jesosy, ity Jesosy manolotra ny tenako ho anao, henoko ny teninao teo fa ianao tokoa nanolotra ny tenanao famonjena, fanavotana, tsy mijery araky ny faharatsianay tokoa ianao, araky ny faharatsiako fa mamindra fotsy mamela heloka mandrakariva ka dia raiso Jesosy ny tenako manomboka izao handray anao Tompo sy mpamonjy ka dia ekeo Jesosy sasao amin'ny rano ao tokoa dia narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana mba ho adio, mba afakeloko sasao afa-pahotana ka dia ho mendrika anao Jesosy mba tena ho zanakao manomboka izao Jesosy raiso ity mpanomponao na dia tsy mendrika aza. Tahaka izany koa ny tsirairay avy izay variana nierikerika tamin'izao fiainana izao eny Tompo tsy tamin'ny fanajana, tsy tamin'ny fahamendrena fa variana mandray amin'ny fahazarana amin'ny fombafomba koa dia androany Jesosy manavao ny fanoloran-tena ka dia havaozy ny fonay, ny fanahinay araky ny vavaka nataonay teo fa iarahanao tokoa no nosotroinay ary hosotroinay koa izany ny famantarana hanadio ny tenanay manontolo ka dia ho mendrika izay Jesosy hay hanaja anao, hazoto hamaky ny teninao, hafantatra ny sitraponao manomboka izao Jesosy mba tsy hanaraka amin'ny bokony tokoa araky ny fiteny fa tena handroso ary indrindra ilay fanahinao masina no hiteny, tenena fanahy masina, fenoy anao tokoa izahay araky ny efa nangatanay teo mba tsy hanaonao foana, tenena foana fa voninkaina ihany tokoa izay voninka hanaraka anao ka dia misaotra Jesosy ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny sitraponao izay tonga androany voninahitra ho anao irery ihany amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Dia araka izany mino izay fa niomana ny amin'ny mofo tsy misy masirasira izany sy ny ranom-boaloboka ny tsirairay avy dia hitsangantsika hamaky ny teny amin'ny fanorenana ny andraisana fanasan'ny Tompo dia gaveontsika izany hivavaka alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Ny teny fanorenana izao fandraisana izao dia araka ny teny teo fa ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1:10 io ihany fa ho raisintsika ho vakiantsika manomboka amin'ny 17:20. Zay izany no hanorenantsika ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo androany ao amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1:10 ny 17:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy: ity ny tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Amen. Mivavaka isika tompoko. Eny ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, misaotra anao izay
ny amin'ny teny, misaotra anao ny amin'ny fotoana rehetra teto a. Misaotra anao Jesosy satria ianao tokoa no miantso anay. De tsy izay tokoa, efa niomana Jesosy am'fahamendrehana, am'mpanadin-tena raha ny tena marina. Tsisy marina na de iray hozy ianao raha vao miratra ny masoandro, fa ianao fa namindra fo taminay teo a, raha mibebaka sy mifono tokoa zay a, de efa nodiovinao tam'ranao soa ary ny Satana zay mamperikerika de efa nondroahana tamin'aranao a, tsy hanjaka aminay intsony. Ka dia fenoy ny fanariana masina, hamasiny zao famantarana zao Jesosy a, fa tena ianao tokoa no sotroinay ny ranao, no sotroinay a, ny tenanao zay ianao no tena fihinana, ka de hanala zay aretina rehetra koa, hanala zay tsy anao rehetra ny rofy, ary indrindra ame anay ny fahamasinana, hitondra anay am'faharetana, hitondra anay Jesosy hiditra ny fanjakan'ny lanitra, satria izany tokoa no nanoranao ny tenanao teo amin'ny havijaliana, ny ranao Jesosy a, ampy manadio a, sy hanavao anay indray androany a, ka de sasao am'ranao soa zay ho afa-keloko a, io zay vao afa-pahotana, ary indrindra ny teninao a, ny tenanao Jesosy a, ho tonga nofo, ny teny zay tonga nofo de ianao zany Jesosy a, no hohaninay koa, ka hitondra hery tanjaka fahasalamana, handrosoanay a, hijoroanay a, am'fanarahanao, am'fahalalana ny teninao sy ny sitraponao, ka dia hamasiny zao famantarana zao a, ho voninahitra ny anaranao irery ihany a, de amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Alleloia, amen. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro am'kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. De ho raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izany koa ny ranom-boaloboka dia raisintsika sotroina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. De arak'izany a, hivavaka isika sady hamarana ny fotoana no hisoratsika ny Tompo a, ny am'fotoana androany ary indrindra nanaiky nanekeny iray latabatra amintsika. Zao ohatsy izy natao fahatsiarovana ahy. Fahatsiarovana ny Tompo zany a, dia ny zao fandraisany zao ka dia mahereza araky ny teny teo a, mitady a ny Tompo amin'ny alalan'ny teniny a, famakiana tenin'Andriamanitra, mivavaka ary indrindra fangatahana ny fanahy masina. Vavaka isika tompoko. Eny Jesosy eo, misaotra anao zay satria ianao tokoa no nosotroinay, ny ranao no nosotroinay a, zay hikoriana ao anatin'ny fonay a, hitondra fahampalalana, fanavaozam-panahy, fanavaozan-tsaina sy ny fijerinay rehetra. Ny tenanay tokoa, ny fiainanay manomboka izao dia ho vaovao a, ka de tario zay Jesosy ho mendrika anao. Ny tenanao Jesosy a no ho tanjakay, ho herinay ka dia araky ny teninao tokoa efa niraisinay ny hery sy ny fahefana, ka dia mandroso zay Jesosy tehirizo, hijoro, handroso hatramin'ny farany a, mba tsy ho reraka an-dalana tokoa araky ny teny zay tonga teo koa. Mbola lavitra Jesosy, ho avy ianao tsisy mahafantatra ny ora hozy ianao fa ho avy ianao a, atao ampio zay a, haharitra hijoro hatramin'ny farany a, tsy ho variana am'zao fiainana zao a, ary indrindra halala ny sitraponao tokoa, mba tsy hanaonao foana, mba tsy handeha araky ny fahalalana koa, fa ny sitraponao, ny teninao ihany no henoinay a sy arahanay Jesosy a, satria izany tahak'izany ny havidiananao ny mpianatra ao a, de toy izany koa zay Jesosy a, raha natsoinao ho zanakao noho ianao Jesosy Kristy a, ho zanakao, zanak'Andriamanitra dia tianao a hanaraka anao tahaka ny nataon'ireo mpianatra zay efa novidinao hatramin'izay.
dia misaotra Tompo ny fotoana teto. Misaotra satria ianao manamarina, manamasina. Tanteraka izany dia avy aminao irery ihany. Tehirivo izay tsy ary avy ny amin'ny ho avy rehetra. Rakofon-dranao soa, rakofo valinao masina, ny tenanay, ny fiainanay, ny fanananay, ny ankonanay manontolo, indrindra ny asanao. Tehirivo Tompo satria ianao no tompon'ny asa. Misaotra fa mihaino vavaka ianao, mamaly vavaka, ka dia ianao tokoa no terahinay. Ianao ilay Andriamanitra, tompon'ny fahefana rehetra, hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ilay Jesosy Kristy Tompo fanahy masina no hametrahana ny zavatra rehetra, ary ianao ilay tsy miova hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ilay masina, 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 tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Aleloia. Amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo ry havana. Tanteraka izany fotoana androany dia hisoratsika ny Tompo. Dia raha sitrapon'ny Tompo izany araka ny teny averina matetika raha mbola tsy tonga Jesosy dia mitohy ny fotoanantsika isaky ny sabotsy hariva amin'ny 8 alina aty Eropa. Dia mahay resa ny amin'ny fampaherezana raha izao ianao izany vao nandray be dia be ny fijono vavolombelona amin'ny hoe ho avy Jesosy Kristy mibebà ianao na fijono vavolombelona ny fotoana isaky ny sabotsy teo aloha misy fampianarana tahaka izao izany dia afaka mijery, mihaino ianao dia afaka mizara koa rehefa tsapanao fa mahasoa anao izany ny tenin'Andriamanitra dia aza reraka koa azo toa mizara amin'ny hafa satria izany no antsoina antsika izany hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misaotra ny tompontsika manao velomany anareo izany izay mianadahy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen.